tonga amin'izao andro alakamisy telo amby folo oktobra momba roapolo amby roa arivo zao isika riavana hivavaka isika. De raha sy misaotra anao zay raha eo no ty andro alakamisy anoloanay ity. Ianao no mbola nitanay nandritry ny alina iny, ianao no niaro anay, ianao no nampandesanay ka natonga anay hatraty zao anio zao. De raina anie ny anaranao ko manantenanao indrindra zay ny teninao anie taridalana anay nytolona andro ity amin'ny fananao masina mino anay manana hery faherezana naovana ny silaponao amin'ny zavatra rehetra. Saotra Jesosy. Amen. Ny Korinthiana faharoa toko fahaefatra andimy enina voalohany no anjara mofinainao antsika amin'ny andro alakamisy telo amby folo oktobra roa roapolo amby roa arivo ity. Korinthiana faharoa toko fahaefatra andimy enina voalohany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany satria manana izany fanompoana izany zay araka ny nazonay famindram-po dia tsy ketraka rehefa nolavinay ny zavatra takona mamenatra ka tsy mandeha amin'ny fiendrena na manatsatso ny tenin'Andriamanitra zay fa amin'ny fanehoana ny marina no derenay tena amin'ny fieritreretan'ny olona rehetra ny mason'Andriamanitra. Fa raha miafina amin'ny filazantsaranay dia miafina amin'izay ho very zany zay no anjabain'ny Andriamanitra zao tontolo zao dia ny sainy tsy mino mba tsy hiposahan'ny fahazavan'ny filazantsara ny voninahitry Kristy zay endrik'Andriamanitra fa tsy ny tenanay no torinay fa Kristy Jesosy tompo ary zay ho mpanomponareo noho ny amin'ny Kristy nohona ny Jesosy fa Andriamanitra zay nandidy hoe aoka mazava azava ao maizina no nampazava amin'ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana amin'ny voninahitry'Andriamanitra ao amin'ny tavan'i Jesosy Kristy. Masino manamasina anay amin'ny fahamarinana ny teninao amin'ny fahamarinana. Amen. Eto riavana dia mitovy amin'ny zavatra nambaran'ny Isaia amin'ny bokin'ny Isaia hoe ny olona zay mandeha maizina dia hita mazava lehibe satria indro miposaka ho amin'izay mipetraka amin'ny aloko ny fahafatesana ny fahazavan'ny filazantsara koa nandroaka nyezina ao anatin'ny foko sy ny fonao ny filazantsara ary zay lazainy hoe Andriamanitra zay nandidy hoe aoka mazava azava ao maizina no nampahazava amin'ny fonay ho amin'ny fahazavan'ny fahalalana amin'ny voninahitry'Andriamanitra. Tanteraka zany riavana tamin'ny tongavan'ny filazantsara teto amin'ity firenentsika ity. Inona moa no asan'ny filazantsara teto? Be dia be lasa afaka mitafisoa ny olona, afaka malala madio ny olona, afaka miady amin'ny asa maizina ny olona, tsy miminy foana ntsony olona efa tonga ny filazantsara. Taloha nge tena ampalahelo ny lahazon'ny malagasy indrindra le hoe teraka lakosy ny zanany malaina dia napetraka teo ambavan'ny vavahadin'omby dia raha tsy vohitsaky ny omby izy dia lazaina hoe afaka ny mahalakosy azy. Raha vohitsaky ny omby izy dia maty fiaman-tsara. Ankehitriny tsy izany intsony satria ny fotoana rehetra dia an'Andriamanitra. Izy ny tompon'izao rehetra zao, izy ny mpanapaka an'izao rehetra zao. Eto dia lasa nyezina ao am-poko sy ao am-ponao fa indro mazava lehibe no miposaka dia ny fahazavan'ny filazantsara. Fa raha miafina ny filazantsara ary dia miafina ao an'izay te very zany. Ny filazantsara dia mitondra fahazavana voasy ho anao koa ka anaparitra izany tsika amin'ny fomba rehetra rehetra ary ny voalazana Paoly apôstôly tonga atoritsika koa zany hoe Kristy Jesosy tompo zany notorinay, tsy ny tenanay notorinay fa Kristy Jesosy tompo ary zay dia mpanomponareo noho ny amin'ny Jesosy. Liasika anaparitra nyity filazantsara ity satria filazantsara rery amin'ny manaova tantara dia filazantsara ho an'ny olona rehetra sy ho an'ny olona manontolo. Amen. Dia raha sy misaotra anao izay raha eo fa tsy avinanao hitoetra ao anatin'ny aizina ity firenena ity. Avinanao ambara malalaka eto amin'ity firenena ity filazantsara. Ampianaro zay anao ohatra izany sy azakazaka anaparitra izany satria ny filazantsaranao no manova tantara. Ny filazantsaranao mandroaka ny ezina ao am-ponay ka mampazava ny saina aman'andiretray ka afantaranay an'i Jesosy Kristy ny fahazavana zao tontolo zao. Zay nampianatra anay hivavaka hoe anay zay an-danitra masina ny anaranao tonga ny fanjakanao atao ny silaponao ity atany tahaka ny an-danitra menaniny any nasazo anay ary mamelany helokay tahaka namelana izay mika taminay
izay mitondra ilay fakapana fa manafana amin'ny ratsy no fanjakana sinery ary voninahitra manakizay. Amen. Tanterahany tompo amintsika ny sototo amin'izao ary fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra ny fahalalana rehetra iary ny fonareo sy ny hevitra reo Kristy Jesosy matoky izay miantso anareo sady izy ihany nanefy izany. Amen. Voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany amin'ny anaran'ny Ray, Zanaka, Fanahy Masina. Amen.